Izay atao amin'ny programme asa fiarina dia programme entina miroborobony ny fandraharana eto Madagasikara. Ny birao anay dia hitanareo amin'ny immeuble Viva Arena Alarobia ao amin'ny 2e étage. Ny tena mampiavaka anay dia voalohany indrindra ty programme anazy ity dia entina anohana ireo mpandrahara malagasy amin'ny alalan'ny fampitramam-bola amin'ny tahajana-bola izay ambany dia ambany manomboka amin'ny 500 ka hatramin'ny 900 isan-taona, ary ihany koa ny fampiofanana izay maimaimpona ho an'ireo rehetra izay mahazo ny atao hoe tolotra avy aty amin'ny programme asa fiarina. Ny tanjonay amin'ny fandraisana anjara amin'ity foire ity moa zany dia mba entina hampahafantarana ireo mpandrahara malagasy fa misy ity tolotra fiarina ity, entina mba hanampy an'zareo hampiroborobo ireo orinasa na ireo tetikasany, ary ihany koa hampafantatra an'izy ireo fa iny programme asa fiarina dia afaka hita maneran'i Madagasikara satria manana birao izahay isakin'ireo faritra 13 eto Madagasikara.